بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دير سفناي تفين وأتوتك أن لنهاري أن زوت توليزو راتوكا نمتيك تبنا رجيل نفاتيك نفهم الفوري أن نفبتشاي أمنالانني قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد نسجتك عنوان ستيا أراب متين لكل مقام مقال لكل حدث حديث ديكنزاني أراكارك نفسيون تزافتا أراكارك إيفنما ميسي تكوني حسنا أني ريسك أرا عنوان زان ديا فالمارزا ديا فتونا أناكري ankalazana ni fetin vehivavy na misy miteny aza fitovizany jo amin'ny lehilahy. Zany hoe ny fiankalazana fa hoe ny vehivavy efa manomboka mitovy zo amin'ny lehilahy. Mila fakafakaitsika tsara hoe inona ny zavatra itoviny vehivavy amin'ny lehilahy ary ino itoviny lehilahy amin'ny vehivavy. Ary inona zavatra tsy possible ataontsika hoe voajanahary tsy tovizany vehivavy amin'ny raha lehilahy. Zany hoe inona ny zavatra koa tsy toviny lehilahy amin'ny raha vehivavy. Raha tiatsika zany hojeretsika hoe nanomboka oviana an'izany fitakina zo itovy amin'izany lehilahy zany raha tantara no zoviana. Farany zany le point fahatelo inona ny zavatra azo ataony raha vehivavy indrindrandrindra anatin'ny finoana islama. Ohatraohatra omeko moa vehivavy afaka mivoaka tokantrano, mandeha mandramo fianarana, mandeha miasa, manao asa maro isan-karazany hitatsika androany. Wabillahi tawfik. Ny zavatra rehetra dia apetrakatsika ampelatanany Allah subhanahu wa ta'ala. Tsika raha mijery anatin'ny Quran al-Karim mikasika ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny Quran même dia miteny ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dikanzany Allah subhanahu wa ta'ala manamafa anareo lehilahy dia manankely ambony loham-pianakaviana amreo vehivavy. Izany hoe nohony ianareo mamoaka an'izany karazany hoe sakafo na resaka fitafiana na ataontsika hoe mikarakara ny tokantrano manontolo. Allah subhanahu wa ta'ala rehefa izy manamafy zavatra anankiray dia izy mitondra ohatra hoe anjarany lehilahy amle hoe izy ambony izany, izy loham-pianakaviana izany anjarany no ataontsika hoe mitady ny vola, mampiditra vola ao anatin'ny tokantrano raha zoviana amin'ny teny malalaka izany. Fa kanefa ireo mpandika ny Quran dia miteny ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Ny lehilahy dia mahery, ny lehilahy dia ambony, dia ny lehilahy loham-pianakaviana. Izany hoe ninona ny zavatra atao eto dia lehilahy tokony miloha laharana amin'izany. Ny zavatra tiatsika tongavana eto, ny mpino islamo dia tsy andefa ny vehivavy ndao anao mitady ny vola mba fanampim-bola ao anatin'ny tokantrano. Fa ny mpino islamo napetraka ny Quran amin'ny raha lehilahy ny fitadiavana ny zavatra tadiavana ao anatin'ny tokantrano, ny pitsopitsony rehetra izany. Fa androany dia rehefa ireo vehivavy zany miteny hoe mitovy zo amin'ny lehilahy
satria raha jerentsika hoe ara-siansy dia misy zavatra tsy hitovina, na iny kodona na iny zavatra ataotsika. Ny voalohany dia ny vehivavy dia natao hitondra voka, ny vehivavy dia natao hiteza, ny vehivavy dia natao ao anatin'ny tokantrano no tena tsara aminazy raha toka izy manaraka ny finoana Islam. Zavatra zany dia tsy adina hevitra izany fa lehilahy natao hitady, maro ny andiny manambarana izany, nareo lehilahy dia natao hitady mba hampidibola ao anatin'ny tokantrano. Fa kanefa ny mahatonga ny vehivavy androany miteny fa mitovy lenta na mitovy zo amin'ny raha lehilahy satria hita tokoa ny zavatra misy androany, engrenage, crise misy lehilahy ataotsika hoe afakasa, misy lehilahy ataotsika hoe tratrany accident, misy lehilahy ataotsika hoe betsaka zavatra mety mandalo. Ka any ka ny vehivavy miteny fa mba manana talenta ako, mba manana an'izao zao afaka hanampiko an'ny ramose ao anatin'ny tokantrano. Zany hoe io zany amin'ny émission manaraka idiratsika hoe ino karazan'ny asa azo ataon'ireo vehivavy ary ino zavatra azo ivoahany mivoaka ao anatin'ny tokantrano mandeha any ivelany. Fa ny finoana Islam dia namelabelatra na nazavazava hoe izao ny zavatra zony vehivavy anatin'ny Islam. Ambaranantsika azy satria efa tapitra le émission, raha jerena ny zo zany no zavatra iadikevitra eto, ny zony vehivavy betsaka noho ny zony lehilahy. Satria nahoana rehefa Allah subhanahu wa ta'ala izy hanampanambady lehilahy anankiray na vehivavy, izy miteny hoe wa atu nisa sadaqatihinna. Rehefa tsika lehilahy dia manambady, tsy ny vehivavy no mamoaka ny vodondry fa atsika lehilahy no mamoaka an'izany vodondry izany. Anisany zo ny vehivavy. Ka any koa misy manambara hoe aya maro fa itsika dia mitady ny sakafon'izy ireo adintsika izany satria Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dia miteny ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Zany hoe raha azavaitsika tsotsotra le hadith, ry anareo tanora lahy zay manana possibilité aminareo ka hirosa am'izany fanambadiana hiditra am'izany tokantrano izany, manana possibilité to dia mizara telo. Ny possibilité voalohany dia ara-materiel, manambola ve ianao hanambady zanak'olona, satria haramo amin'ny olona anankiray tsy manambola dia manambady ny vehivavy. Satria ny fanambadiana dia misy mizara dimy, misy haramo, misy sunna, misy mubah, misy makruh, fa tsy diratsika lalina zany. Ka eto zany jereny zonao vehivavy fa mipetraka amin'ny hatoko ny raha lehilahy, izy tsy maintsy mampisakafo anao, izy tsy maintsy ataotsika hoe mampitafy anao, izy tsy maintsy mampiditra anao anatin'ny tokantrano, zavatra rehetrarehetra zany sy napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny raha vehivavy fa napetrakany amin'ny raha lehilahy. Ka izay le hadisy zavakitsika teo. Ka eto zany manambara fa tsika tsy hitovy zo ary tsy hitovy lenta. Nareo ny vehivavy kosa dia mbola ambony lavitra ho tanisatsika eto zany amin'ny émission manaraka. Fa amin'ny émission ty dia tsika mila hanambara fa mitovy sa tsy mitovy dia tsy misy andro itenenatsika fa mitovy lenta na mitovy zo ny vehivavy sy ny lehilahy. Zany manambarana atsika azy. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.